araka ny lazain'ny pasitera hoe mbola tazominao ihany io faminaniana hoe mbola ho tanteraka zany le hoe apetraka hitondra ny firenena dia raha ohatra zany tonga tokoa ilay fotoana dia ahoana ny ampahafolo-karena mety handoa ampahafolo-karena ve ny malagasy amin'izay ahoana koa hoe mety tsy ho terenao hiditra apokalypsy aby ny malagasy rehetrarehetra ary ahoana koa ny fomban-drazana amin'izay alohanao raisiko aloha zany le voalohany le fomban-drazana ny firenena tsiraray avy zany ilena dia manana ny fomban-drazana daholo ary tena mitazona sy sarotiny aminazy io raha sika ataontsika hoe na ny sinoa na ny japonais na ny indonésianina ny afrikanina itsika malagasy ohatra fotsiny raha resiko zay io zany mahafirenena ny firenena anankiray le fomban-drazana malagasy za malagasy manana ny razana malagasy ahoana moa nafoananao zany fomban-drazana gasy zany dia fomban-drazana inona indray zany no atao eto dia ny sinosa ny japonais no ataonao eto fa ny fomban-drazana gasy zay verina fahasoan'ny firenena beda be ary reny dia tazonitsika fa ny fomban-drazana gasy sy ny fomba nataony malagasy efa nahososy amin'ny tany io nge mampatonga ny toetsain'ny olona mitotongana amin'izao fotoana zao ary zay tsy mampandroso ny firenentsika satria efa tsy le toetsaina ny fomban-drazantsika intsony ny toetsain'ny olona amin'izao fotoana zao fa raha vao manamanan-javatra ianao na mitsonjotsongotra ianao dia potehana foana zany dia lasa manjaka ny kolikoly ny fitiavan-tena tsy mihevitra ny hafa mihitsy dikan'izany ny fomban-drazana gasy amin'ny malagasy ny malagasy dia petraka tsara iny satria iny ny malagasy atsika fa ny zavatra raha ny soratra masina fotsiny dia ny fanompo-tsampy zay ny raha ny soratra masina fa ny fomban-drazana gasy eny tsy fanompo-tsampy zany daholy breda be ny olona diso hevitra hoe raha fomban-drazana gasy dia fanompo-tsampy zany mamangy fahoriana zany eny hoe manome solombary tsy masaka sy singan-dany ho an'ny maty fomban-drazana gasy tsisy manao zany eny firenena aby ary le mandeha manompo tromba ohatra amin'ny douane regny mety ho foanany pasitera amin'izay ny manompo tromba amin'ny douane ny olona manompo tromba amin'ny douane tsy karaza sisisa raha anasitranana olona anampiana olona amin'ny fahasahiranany sisisa ny ara mbola zavatra anampianany matra amonjenany olona zay ilaina eto amin'ny firenena zay fa raha ohatra hoe makany ny douane renao manompo tromba ny douane hamsavy anao anapotika ny fiainanao zay tsy dakoro am'izay za tena tsy dakoro am'izay za tsy fomban-drazantsika gasy ny mamosavy olo sy ny manapotika olo raha mandeha douane sy karaza sisisa anao anasoavanao olo mba manaso le olo zany ina moa nakananao an'izany fa ngamo vitanao rery ny manaso ny olona eto madagasikara dia le faharoa sisy anao ny amin'ny lasa apokalypsy viterena terena hiditra apokalypsy daholo ve ny olona rehefa ainao président efa nisy olona koa nametraka anazy zany fanontaniana zany hoe rahanao zany président zany tsy ho terenao hivadika apokalypsy daholo ny olo tsy ary mbola nisy président république eran'ny tany nagnano raha tsy majarika raha zay sanareo fa nahita teto amitsika zao jereo i président tsiranana ataontsika hoe musulman izy angamo ny tereny musulman daholo mihitsy i président ratsiraka président zafy président rajoelina katolika an'ireo hoe fa tsy ary nanerin'ny olona hivadika katolika reo dia tahaka zay koa ny filo ravalomanana filo rajonary mampianina evitsika emy taizanao nahitanisanao ny tena dia tsy maintsy mivadika evitsika emy daholo ny kristianina rehetrarehetra dia za ty na olomba misy jery ihany anao fa tsy olo lefako sy fitenitsika tavaratra ho terenao apokalypsy daholo ny olona rehetrarehetra tsy rapitsy dia fa mionganao toeranao ianao fa za rehefa tonga eo dia malalaka ny fivavahana fa ny ataony fivavahana rehetra fa nome tanana hivavaka amonjena ty firenena ty dia samy manao zay tandrifiny daholo ny tsirairay avy amin'ny fanabeaizana sy ny fitaizanany olona mba ialany tony toetsaina fitsaram-bahoaka sy tsy fahatokina ny fitondrana sy ny tamin'ny filaminana sy ny fitsarana zay mahazovana am'izao sy ny kolokolo ety sy ny rehetrarehetra fiangonana ny tena manao didingeza be am'ireny any amin'ny fitaizana tsirairay avy satria matetika ingery olo mpanjakana sy andreo olona manana ny fiangonana daholo
ka tsy voatery tsy maintsy any aminao raha oterenao apocalypse daholo ro aizany nga ombendro ny fiangonana apocalypse ombon'olona eto Madagasikara zavatra tsy ho isy mihitsy zany fa mety sao efa ampanotahan'ny olona fotsiny zany hoe anareo misimisy miteny keo ara io paster io tonga tsy avelany inana kisotsony ianao na ao amin'ny baiboly ary na tamin'ny andron'ny Mosesy na tamin'ny andron'ny Jesosy tsisy filazana mihitsy hoe tsy mahazo mihinana kisony ny vahoaka rehetrarehetra fa ny zanak'Israely ihany nafarany Jehova am'izany ka raha ohatra za président mahazo mihinana kiso daholo reo fa ny apocalypse ihany mety tsy hinana ka ina moa ny problème am'izay izy anao le apafolo-karena io apafolo-karena io za tena io zany hitako io tsy doctrine fiangonana io ary tsy avy amin'ny fiangonana ny boahana izy io fa io tena tenin'Andriamanitra velona mihitsy io de za lazaiko anao zay olo pratikeny io hatram'izay ka hatram'izao de tsy diso le tenin'Andriamanitra hoe vaako varavaran'ny lanitra io andro tsako fitena fianampiampo anao teneniko mafy valala tsy hanimba ny vokatrao de avanimbony voalobokao zany hoe zay asanao na fivelomanao na ny aferanao na ny businessanao zany de mahavanina daholy rehefa matoky amin'io anao zany de miakatra zany ny chiffre d'affaires anao zay message zay nomena ny Israely tamin'ny androny satria nahoana ny Israely rery ihany no firenena nivavaka tamin'Andriamanitra io na Allah ny etsona anazy na Elohim ny etsona ho azy Elohim izy amin'ny teny grika amin'ny teny hébreu Allah izy amin'ny silamo amin'ny teny grika izy Théos ny etsona an'Andriamanitra amintsika gasy Andriamanitra ny frantsay Dieu ny anglisy God arakaraky le firenena zany fa Andriamanitra Dieu créateur io atsona io paraky le fitenin'ny olona ny etsona anazy fa misy manko milaza hoe tsy maintsy atsona amin'ny teny hébreu vao tena izy efa mba malala atsika zao fa hoe ny etsona anazy amin'ny teny hébreu nge Elohim rehefa ny Israely tsika de Elohim ny etsona azy satria any nga lalandriamanitra raha ny Israely anao ny teny zany ka zay firenena mivavaka tamin'Andriamanitra de naappliqué an'io ka za zany de mahitako fa naporoborobo ty fiangonana apocalypse ty tsy tirery any naporoborobo ny Jesosy mamonjy na adventiste na pentécotiste na ara-pilazantsara rema pentécotiste sisy io système io naporoborobo amreo na de to tsisy mpanampy ary avy any ivelany de ny fiangonana rehetra ko za zany mety ny fiangonana rehetra raha mampiatra an'io mba imaginenao hoe ny fiangonana katolika na nefitsikaima lore le zokony ngezabe reo atao hoe mampiasa an'io ampiangonana tsy mitady financement avy any velany zany mihitsy ny fiangonana eto Madagasikara tsy mila fanampiana avy any velany zany fa io de efa tsy lanin'io fiangonana katolika io na ny protestant nefa le mpivavaka ao aminy miakatra ny chiffre d'affaires araky io tenin'Andriamanitra io ka raha miakatra daholo ny chiffre d'affaires ny malagasy rehetra satria ny fiangonana rehetrarehetra manao an'io eran'ny Madagasikara de mivao azy nefa efa antrany satria miakatra ny niveau de vie-nao miakatra ny fahefa mividinao ary hita mihitsy izy io zany amin'ny rapport financier n'le fiangonana zay fiangonana manao an'io rehetra tsy misy rapport financier mijoto zany hoe midina fa croissant foana l'izy miakatra foana ka io fandresen-dahatra io azonao de zay fiangonana mampiatra anazy de mahita mivokany de na ino ataonao am'reny olona reny tsy voasatranao reny tsy anao an'izany satria fa hitan'le résultat expérience efa niainana io fa zay tsy mbola nanao tsy mahita an'le izy donc fa nao amin'ny baiboly aza tsy terena io fa zay tianao de manao na même ato amin'ny apocalypse nge ilera tsy terena ny olona manao an'io c'est pas tous les membres manao an'io fa zay manao aloha de hita ny fiainany falasy zay tsy manao de mitikodinao ihany ny azy ny fiaina zany satria le izy tsy terena donc ny azy zao raha hitako hoe raha nan'Andriamanitra no arahany na io taxe io azy zany mahavesatra be amin'ny tsika malagasy io 20% io 20% etrrehetra fa hatrany amin'ny main d'œuvre rehefa mamboatra tômobile any amin'ny garage reny ianao de factureny zalahy koa ny main d'œuvre 20% fa nga pièce avy any an-dafy ny main d'œuvre no akanao 20% koa fa ny tokony misy raha ny baiboly tokony 10% ny taxe alainy io ne taloha 10% de misy miteny zao le irery hoe misy nanontany tato amin'ny Facebook tatany anga moa zany olona moa zany miresaka raha zany tsy de mba mpikirakira le Facebook zany
de hoe nisy nanontany tao paster nataonytaony sarinao de hoe raha i paster mailo ny président de ahoana mba fahitanareo azy mety sa tsy mety de nisy niteny zao ny hoe tsy maninona raha ino atao président fa io tsy mihinana afa-tsy ny ampahafolony ihany fa le mpitondra am'izao fotoana zao sy je mpitondra hatram'izay any 50 lany zala daholo za raha misy ampahafolo ny tonga any amin'ny vahoaka ka io tsy malala fa tsy ampahafolony fa raha io ny ao mba ampahafolony ihany no haniny fa ny 50 mba mety tonga tiantsika vahoaka zay mba mahita atao koa le olona le miresaka ary tsy haiko fa na tena zany mihitsy ny afa atao-tsaiko ato mihitsy ny atao-tsaiko hoe ny io taxe io a tsy atao 20% zany fa atao 10%. De jery tsara ny effet an'izay de mety hitenin'ny olona de tiantra ndray zany le fanjakana de fanjakana rehefa tsisy vola sy ny nama sy ny sisa io de mbola de zany iny hoa le eritreritra n'le tsy mahatoky an'Andriamanitra sy tsy mahalala ny heriny fa rehefa itenin'Andriamanitra io ny appliquenao tsy manday io Andriamanitra io fa ny olona tsy miappliqué no matetika tena be critique an'le izy fa ny olona zay mampiatra anazy manao pratika mahita l'expérience ny tena misy résultat le izy ka na ianao zao ve tsy ho faly ianao hoe taxe ampahafolony ihany no alaina fa tsy maka roapolo isan-jato ntsony ny Andriamanitra zany ampahafolony zay na zay koa ny ampiarina ny firenentsika raha firenena mivavaka tsika fa tsy haiko mety ny vahiny reny mety tsy anaiky reny ngamba hoe ny communauté satria mbola ambany vahoany eo tsy rehefa pasteur avy mitondra am'izay mety mbola anaiky ambany vahoany firenena ny communauté internationale ka zangy raha tonga eo a tsy ny communauté internationale no mametraka anahy fa Andriamanitra zany de ny vahoaka no atao mametraka anao dikany zany tsy condition-dreo zany no ataoko fa ny condition no ataondreo iresaka aminahy izy satria za tsy zareo nametraka anahy fa Andriamanitra nametraka anahy de raha miteny de mety hiteniny olona aiza koa nahavitanao an'izany sy ny nama sinisina fa niteo ary de tsy nahavita zany tianao resana am'zany zany de zao hoe alohatsika mbany vahoany communauté internationale fa tsy mbola tsisy olona mihitsy zany mba sahijoro mba hidikiny amy zavatra ataony zareo aloha zay mba hijeriny ampandrosoana ny firenenay araky ny fiheveranay azy fa tsy vola omenareo anay etya de na de tsy ampandroso any ary le vola de iterenareo iny tsy maintsy ampiasaina an'io vola iny fa tsy ampandroso atsika ary rehefa tonga zany zay fotoana zay le anapetrahana anao hitondranao ny firenena de ohatraohatry ny ahoana zany endrika ny fanjakana sy ny fitondrana zay entinao inona zany programme anao inona zavatra ataonao rehefa tonga eo anao zao le programme ty mako roro resako de zao de lazainy olo magnano propagande koa za efa magnano propagande anao ny fotoana fa maiky o président izy io ke nefa anao manontany zay fa hovaliko ihany le izy raisiko ohatra zany hoe resaka politique jerevy tsara mampandroso tany mandroso reo ohatra anakory fotsiny raisiko ny américaine sy ny frantsay misy hoe gauche droite ny antoko politique reo ihany ny américaine misy hoe républicaine sy ny démocrate roa reo ihany zany ke mety mitondra ny démocrate ny mandatsaiky 5 avy eo risy ndray de miditra ndray ny républicaine mety mitondra telo ndray izy de mamadivadika eo zany de zay koa ny frantsay gauche sy droite fa atsika eto antoko politique fa misy telonjato mahery tsisika zao ny firenena tsy mandroso dakanay ny fiangonana fa maro be ty nefa mbola tsy afaka ny dahalo ina ihany zany raha atao eto amin'ny firenentsika ty zay ke za zany raha mijery sur le plan politique azo atao hoe atao antoko anakiroa koa ny eto amitsika na gauche droite ny ilazana azy na républicaine sy démocrate ny ilazana azy fa azo atao koa io zany ka za zany raha ekeny malagasy za ny tany malagasy fa tsy tonga dimy de anao tikano tsy tikano atao antoko politique anakiroa fotsiny eto fa ity ny itondrana anazy antoko kristianina maro nisy eto Madagasikara fa misy ny antoko mpandala ny fomban-drazana koa eto Madagasikara ka maninona re antoko tonga dimy de atao antoko kristianina ny antoko anakiray zany hoe ny fiangonana kristianina atao FFKM mako hoe fiangonana kristianina eto Madagasikara donc ny fiangonana kristianina eto Madagasikara tsy efa toto tsy efatra fotsiny fa ny fiangonana kristianina rehetra na zokony izy na zandry ny antsona azy zany de bloqué anakiray de zay tsy kristianina zany de ateriny mandala amin'ny fomban-drazana rehetrarehetra
na silamo zany na bodiste izy zany na athée izy tsy haiko zany a de mandalo ty antoko anankiray ty amin'ny fomban-drazana na zareo ro na islamy zay andany aty amin'ny antoko kristianina fa roa fotsiny de mandeha nge zany lizy mandeha ny élection préliminaire ohatra aty amin'ny kristianina ataontsika misy candidat ray amin'ny FFKM de misy candidat ray fiangonana zandrany de mandeha ny élection préliminaire io zany ohatra ny Donald Trump sy Hillary Clinton zany de zay lanireo no solotenan'ny kristianina io candidat ray de aty amin'ny fomban-drazana koa mety misy musulman ohatra zareo de misy mandalo amin'ny fomban-drazana de mety manao élection préliminaire koa izy ataontsika hoe musulman sy mandalo amin'ny fomban-drazana zany misy candidat anankiroa koa de zay lany amin'izy ireo no mifaninana le kristianina de zay antoko politika rehetrarehetra zany tsy misy antoko politika zao tsony fa tonga de ato daholo ray ato daholo anankiray de mandeha amizay le fifidiarana de raha atao hoe lany ny candidat ny kristianina aloha zany de iny zany mitondra eo tsy haiko 10 taona sa 10 taona sa 20 taona mandeha ndray ny fifidianana manaraka tsy naomby le mpitondra kristianina ahongany mandeha lany reny mpandala ny fomban-drazana mpandala ny fomban-drazana reny mitondra eo sy nareo fivavandra razam-bazaha io no tompondareo zay tsy mampandroso ny firenena fa nrazantsika gasy mihitsy ny tokony ampandroso ty fa de aloro ny fomban-drazana reny no atao eto de mandeha ndray zany izy mitondra eo ka rehefa mandeha ndray fifidianana manaraka mitsaikina malany roa telo sy tafavoaka ndray atondray ny lanty de tsy misy fanonganam-panjakana mihitsy any amizay fa rehefa fanonganam-panjakana ngeny tena mapotika le toe-karena atsika zafady amizay ve tsy atahoran'ny pastera misy ady entre ny fiangonana ohatra amin'ny élection préliminaire tenenao tsy efa hiady hoe ny katolika zao mety andefa nazy bebe koa ohatra ny FJKM na rehefa nitondra koa zany ny mpitondra kristianina amle antoko kristianina mety hotezika amizay zany ny fivavahana hafa-ambadika eto ohatra ny musulman ohatra tsy atahorana ho isy ady be tsy vo mefa rotaka eo ka anao moa mpisy rotaka azy zao zany ny français zao misy gauche droite tsy mirotaka ny américaine misy ny démocrate sy ny républicaine tsisy mirotaka fa le fivavahana misy manko ohatrany somary sarasarafady zay moramora ampiadina olona amin'ny amresaka ka rehefa le fivavahana kristianina ke zany efa fampitambana anankiray ina moa ny ampiady anazy efa samy miara-manaiky hoe ty misy candidat ny atsika zany atolotsika ataoko hoe ohatra zany satria efa mitovitovy isa le fiangonana zandrany sy ny fiangonana lehibe amizao efa mitovitovy nisany reo donc hoe ty ny candidat atolotry ny fiangonana zandrany ohatra ty ny candidat atolotry ny fiangonana reniny de mety aty amin'ny fiangonana zandrany ne mety na aty amin'ny fiangonana zandrany raha le fiangonana tiako kokoa le reniny natolotry le reniny zokiny re aty amin'ny zokiny koa mety na atao amin'ny FFKM raha ohatra tsy azo koa candidat fa za andeha alohana an'le ary de rehefa lany nefa andao de candidat ny kristianina lany io tsisy mampiatry zavatra zay de zay hoe hoe tsisy fanonganam-panjakana fa fanonganam-panjakana io any tena manapotiana toe-karenatsika eto azavaiko amin'ny lera lizy azavaiko amitsika miena eto zay rehefa tsara ampiasaina amitsika le système démocratie le système démocratie de jerevy io fa io ny tena hitako hoe système mahomby ampiasainy vahiny atonga atsika firenena malagasy ny resaka akoatrany afrikana tsy maintsy mandoalika sy mitalao olombiny foana zany azavaiko le hevitro zao le izy milaza ny communauté internationale fa ny firenena zay tsy manao démocratie tsy mahazo fanampiana arabola ianao fa matra mila fanampiana arabola de zao ny système an'le démocratie eto amitsika démocratie ampiasainy eto amitsika de fitaovana ampiasainy vahiny androdanana fanjakana sy hitazonana fanjakana eo amin'ny toerana le deux à la fois zany azavaiko ny hoe androdanana anazy rehefa manomboka miakatra le tirenen'le firenena malagasy idrasiko manomboka 7% miakatra de misy ny teneny ny vahiny ny fitondratsika hoe araky ny analyse hitako zany hoe alohan'ny olona anao démocratie alohan'ny olona hidina an-dalambe fa zahay ao an-damosinao miaro anao ny communauté ka tanke mbola rovan'ny communauté internationale zany le mpitondra tsy vonganao mihitsy io
zay ao damosonao de mandeha amizay ary le grevy midina andalambe daholo ny olona mareko tsara ho atao de croissance économique mamonomboka 7% miakatra midina daholo amizay ny olona mandeha kelikely eo ataovy grève générale de mandeha amizay ny grève générale zay eo andamosonao foana monsieur le président na manao grève générale fa démocratie mazonao fanampiana aleo ny olona anao grève générale me mitotongana amizay daoko le toekarelana me mitotongana izy commence avy zéro amizay le taux de croissance économique teneny amizay le président ohatrany tsy voafehinao tsony izy fa aleonao mametratelana ha zaho juste iala voizina amizay ry mitrésime miala président izy président za tsy iala ahoana moa za fitany rotsy président fa aloha de élection teny ndray zare mipanohatra teneny hoe zay tsy mila élection fa miala fotsiny zay tsy mila élection fa miala fotsiny de tabataba tsisy élection zany fa miala fotsiny e de émission hoe zao potika tanteraka amizay le toekarena anao mitrésime eo tsy mahomba mpanjakana le mpanjakana mbola eo foana inandray nataon'le zareo amle mpanohatra ty ndeso any amy zone rouge ro olo reo izy koa tonga amy zone rouge mitifika io mora miala teo fa e tsy miala raha tsy misy raha latsaka fa oentiny vahoaka akinany teneny le président lalany resam-pirenena président azo tifirina n'olona mandeha amy zone rouge azo tifirina fa lalany resam-pirenena io ha votsivotsiny président reo de ndeha tiky koa reo communauté internationale andamosiko ato anao mitikitra amy zone rouge lalany resam-pirenena zany anao voatifika ao tompona ndraiky nanao sisy ankilany ato portsiny reto amy zone rouge fe tsy miala koa fa tsisy raha latsaka président ankiliny tifiry fa anatiny lalany resam-pirenena de jereny fa zay daholo ny histoire atsika eto raha disany analisiko zany ka fa miala amizay le président mito le mpitondra vaovao avy taty amy vahoaka izy tamy 13 mai tao nampanantena ohatra TVM CNN io any vahoaka io avelao-ny olona iteny eo fa rehefa tonga eo izy navelany iteny koa ny mpanohatra sa nidiny koa TVM CNN raika zay izy tonga eo amboaritsika jirama io e mbola tsy tonga eo mako regle tsika ny délestage io ampakarina ny farimpianany mpiasa atsondra ny karama zao nataotsika rehefa tonga ao amizay donc izy tsisy vola tsony amy fanjakanao fa atao de croissance économique atsika tena tsisy vola ao zegny communauté internationale apetraka anao apetraka io fa omena ara-bola anao fa condition ity tsy maintsy arahanao condition anay ty mety aminao io anao apetraka io tsy mety aminao anao dosinay tao za mbo te président kosa inera mbo te président d'autres problème zany alefa azy fao tsy problème za fa président ka tonga président amizay anao miainga zéro ny taux de croissance économique anao ino raha ataonao vahoaka ke le vahoaka zegny tsisy roa taona telo taona tsy azo ny zavatra anatenay vo mainka me crise le fiaignana lasa double ndre le raha tsy hitany hoe conséquence an'le fanonganam-panjakana io mampitonga an'io inflation double mora taritin'le mpanao politique an'io natao koa le vahoaka tsika vao vitaka aiza fampanantenany zao aiza izy zao ty fa alao aongatsika io ina zavatra mitra mandeha hidina andarambe reo vahoaka reo mitendray communauté internationale amy tondra fanjakana le vahiny zany anareo mbola poty atoekarenanareo io raha vao jiaby olo tady krivikrivy fa alao hiakatra toekarenanareo fa anareo fa potika dikany hoe avelao hiakatra io zareo vahiny reo donc karamany zareo mampitrosa vola tany mahantry io fidiram-bolany zareo ke amizay misy zana-bola zegny miodina eo kafa anao zegny mahantra ino amelenanao volany zareo ke ampiasa reo mba hiakatrakatra le taux de croissance économique ke zay olo tady korotakorotany eo raha vao de zay mampavy an'le 2 ans après nle hipetrahan'le fitondrana na 3 ans kofa misy olo andidina andalambe fa foana le anao raiky mandravany io satria anao zegny mbola mila mandotrosany zareo asa raha sonareo tsara raha tiako korako hoe anao hiakatrakatra taux de croissance satria trosanay sy maintsy ampodinareo satria zay sy maintsy ampitrosanareo vola be ke izy koa io tsy miakatra tsy voaverinareo volanay ke
raha vao diabo zy mitady mikorotakorotany ampiany koa anao mijano amin'ny place io regny apiany tsara anao fa leran'izy io avy miakatrakatra 7%. Avy aloha ny olo lidina an-dalambe démocratie ty fa anao tsy mene vola koa fa tsy avelanao ridina ny olo zany pitena reny zany satria efa tafapody le volany zany ke alao asiana reny olo lidina an-dalambe zegny zany jery tsy hitany malagasy ndraiky mpanao politika amitsika eto fa tegna nyzareo foana ny hainy izy tsy miraharaha fa tegna ny foana ny hainy kafa mahazo izy kafa azo fitondrana io natin'ny fivolomany de fa zay foana neny zany za moa ino raha to tsy afaka mametsina ny zareo ko izy karamany ny azo io nazy velin-tegna normal donc meny zareo fa atsika gasy mila tonga sainy karakarahan'zegny raha iagna atsika io fa izy io misy stratégie tegna azonao mampandroso ty firenena fa problème de zao mila olo tsy voabaiko communauté internationale mila olo sans contre azy io anao tsy micontre azy hoe tsy hiary asa fa tsy epa hoe zay condition zao hoe tsy mety ekenao na mety aminao na tsy mety anao anao zegny vo manana condition hoe zao condition afara mampandroso firenena ity fa anao koa zany tsy manana pouvoir n'Andriamanitra anao tsy efanao zay na azovo na zovo mpitondra fanjakana satria mataotsy ny ainy toko le mpitondra fanjakana mataotsy ny ainy anao moa fa ampirin'olo volondra laro koa fa vonoiny anao donc anao tsy meny vola fotsy anao de efa kaory fitondrana ke raha tsisy pouvoir an'Andriamanitra mihitsy zany amile olo mitondra io micontre anjareo reo satria tsisy pouvoir ambony pouvoir an'Andriamanitra tsy tafavoaka mihitsy le firenena mba ambohony zany ary tsika hatram'izao de zay zavatra misy donc za zany tsy mitsindreo mpitondra atsika mifadimby reo raha ohatra ka tonga amfitondrana zareo efa calcule zao ty mandaa raiky atsika eto irery tsy hipetraka ela aleo mihinana atsika koa fa mba mialy eto tsika mba fa fenofeno posy satria hainjareo tsara fa tsy tokony pouvoir zareo fa vakiny mbona tokony pouvoir donc mila olo zegny afaka micontre zegny fôtiny le olo zegny manana pouvoir an'Andriamanitra tsy azondreo kitikitiny raha anao tsotsotra anao matanjaka olo Kadhafi ndraiky Saddam Hussein aizy anao manzareo anazy reny izy vitany zareo tsara be ke fa izy koa anao misy pouvoir an'Andriamanitra io tsy ary fahitan'ny pasteur zao raha eto amin'ny firenena zao orohorotany rano ritra orana tsy tonga nefa any atsinondreo ohatrany misy orambe mikija ndray de efa nisy tamy faminanina ve sa zavatra normal io zany tena vokatry le faravan'le tontolo iainana izy io de io le hitanao hoe réchauffement climatique changement climatique io zany efa migatona amin'le atao hoe ora farany mihitsy zany tantarany zava-olombelona fa le ora farany io moa zany tsy hoe kolera pitso na raha afaka pitso hoe anatin'le saison an'le ora farany ianao zany zao de tsy mbadika ohatrany daholo ny zavatra misy rehetrarehetra hatram'izay ny any amin'ny faritra atsimoany ny haitany tsy mahazo orany aty amitsika mahazo orana normal tsara fa mivadika andray izy zao fa madika andray zany izy zao de io zany les conséquences am'lay doro-tanety sy lay resaka ino izy ty pollution amin'ny tanàna zany avy amin'io no mampatonga an'izy io fa am'le fotoana nipotrahan'le doro-tanety talobe hatram'izay zany ohatrany tsy de hita ohatrany aretinao mamiadana manko izy io cancer vony cancer anao fa anao mbola matanjaka tsara fa tsy mahininina mihitsy anao fa izy efa mikikimikika eo de le olo von'le cancer efa izy efa grave be zay izy vao manatina dokotera satria izy netrete voamaly no tao amin'ny tao fa raha izy tany amin'ny voalohany efa voasoroka de efa tsy afaka iny arety de ohatra zay koa zany ty situation misy atsika ty événement apocalyptique koa io fa ny baiboly nefa niresaka an'io meloa zany hoe à l'époque de Jésus Christ zany le prophétie io nefa nivoaka fa mimitranga izy zany am'izao taona zao pour déclarer na hoe signe famantarana hoe efa migadona am'le tena dernier temps igny nareo zao hoe am'le fotoana farany de tonga daholo zavatra rehetrarehetra io ka ny tsika olombelona ihany ny tena facteur natongavan'io zavatra io nataotsika ny mpitondra teto amitsika koa nefa zay mifandimby hatram'izay na de miteny hoe misy lalàna ny anjena mpandoro tanety sy sisa ohatrany tsy appliqué le izy fotrany zavatra mandeha fotsiny comme ça satria nahoana
tsy mbola hita le conséquence n'izy direct ohatra n'izao misy atsika zao fa zao izy va manomboka hita eo va manomboka tsakotsako am'izay ny olo hoe tena grave tokoa ny izy fa ngambany ataoko hoe ny tokony olo zay le hoe inona ny solution amahany satria efa tena memitontongana mepotika daholo na ny toe-tsain'ny olona tsy ny toe-karena ihany mepotika tsy ny fantrana ihany manjaka fatra ny toe-tsaina na amin'ny ara-pivavahana io na amin'ny ara-politika io na amin'ny ara-sosialy io efa tena potika mihitsy zany le toe-tsaina tsy resahana tsony ny kolokolo corruption zay ataonao rehetrarehetrany raha va tsy manao kolokolo ianao de mipetraka eo ny dossiernao de any tanamory ianao fara va mandeha daholo ndray nefa zay rehetrarehetra zay a de tsy milahatra herinandro anao de tsy miditra any tanamory ianao de na atafitrany ary ianao mivoaka zany hoe tena fa généralisé mihitsy zany le kolokolo zany zany efa signe daholo lazay ny baiboly zany fa tonga mifarantsika isy morontany isy mosary ny tany samihafa isy tondradrano isy ahitany isy ady ty serisy nikaraza sy ny sisa fa ina no atao hoe amahany an'io solutiontsika ito misy mitovitovy karaha amitsika io satria ao baiboly satria efa mandeha amin'ny faravahana mihitsy zany firesahan'ny olona samy efa mahita daholo hoe mandeha amin'ny faravahana le firenena malagasy memantra tsy mety tafarina donc ina zany ny solution-n'io misy ka ohatran'io baiboly tamin'ny andron'ny Jona-pahaminany tamin'ny tanàna Ninive hoe efa mipaiky amin'ny lanitra ny fahotany fitanàna ty de ho ravana ty de nalefan'Andriamanitra Jona-pahaminany tany Ninive miteny tamin'ireo olona reo ravana ty tanàna ty ao anatin'ny 40 andro 40 jours io zany nanao propagande eran'ny tanàna hoe ho ravan'Andriamanitra ty tanàna ty fa mipaiky amin'ny lanitra ny fahotany inona zavatra nitranga atao le mpanjaka namoaka décret anankiray hoe noho izany fanambarana zany ny raisiny mihitsy le izy de izao ifadianina daholo tsika rehetrarehetra manomboka amin'ny zaha-mpanjaka hatrany amin'ny zaza vononombo tsy misy mihinan-kanina ao anatin'ny ray andro sady tsy misotro rano tsy mihinan-kanina hatrany amin'ny biby fiopy tsisy mihinan-kanina anatin'ny ray andro so mba mety hiova Andriamanitra ka anenina ka tsy amelony loza de niponina ray tanàna atao Ninive grande ville anankiray tsisy na iray zany lazay baiboly fa tsy nifadiana hatrany biby fiopy fa tsy amin'ny anaraka an'izay teny zay de tsy niravan'Andriamanitra le tanàna ijonany reny vao baraka hoe mpaminany sandoko aiza lazain'io potika ny tanàna anaty 90 andro aiza zao ty mibebaka an'io tsisy potika naray teto mpandainga io mpaminany sandoko atesany jonany zavo tsy Andriamanitra alainao baraka ty fotsiny lazainao fa zao ianao fatorolo mpamindra fo zao tsy niringaninao za efa 10 andro mitabataba teto ringiny nareo aiza zao tsy ringaninao le olo izy zay ny hitako solution koa tsika eto Madagasikara koa zany hisovena nyty raha ty raha za hiteny an'izany tsisy olo anao an'izany koa ny anaraka ny baiky ny mahiolona io zay tsy fitany eo am'izany hoe de raty zany ve de tsy va io makato makaroa fa io tokony président république mihitsy zany manao déclaration ohatrany tamin'ny androny hoe ialatsika am'izao tena faravana sy crise zao manao antso mivoaka malagasy rehetra na inona fivavahana na silamo izy na kristianina izy na boudiste izy na hinduiste izy na mpandala amin'ny fomban-drazana izy na ino na mivavaka izy na tsy mivavaka samy mba mangataka am'izay Andriamanitra ivavahantsika rehetrarehetra any na tsy mitovy ary de andao ifadianina de mametra andro anankiray tsy haiko na lahady mety ahafahany rehetrarehetra de na mivarotra tsisy mivarotra midy daholo ny rehetrarehetra fa de samy mivavaka zay any an-trano any an-trano zay mahavita makany am-piangonana de manomboka ataotsika hoe sabotsy ariva ka hatramin'ny lahady ariva tsy mahazo misotro rano tsy mahazo mihinan-kany zay manko rehefa mona fivadikany ohatran'izany efa 10 andro efa 10 andro mifadianina fa efa 10 andro tsisan'andro fa indray mpandesa-kerinandro efa 10 herinandro zany de manomboka zoma ariva hatramin'ny sabotsy ariva tsy misotro rano tsy mihinan-kanina na iray mivavaka foana zany ny zoma ariva zany de efa ohatranao mivavaka ny sabotsy iny mamonjy eglizy de mba manao an'izay zany le firenena de filoham-pirenena manao any satria baiboly manko ny mpanjaka fa io raha mpitondra fivavahana olo raha mpitondra fivavahana zany secte
izy koa no fitana am'zany raha ny FFK mandray reo araka tsy crédible ndray kosa izy ny olona izy koa ny anaraka ny tenin'ireo de tsisy anaraka le olona resy tasavoariny koa hoe anaraka isy anaraka ny président hoe anaraka an'zany fitenena zany fa raha zay no atao za hitako hoe mety misy fagagana ataon'Andriamanitra ihany raha mahavita manao antsy ny président république tena mety ain'Andriamanitra manakana ny olo zay mahatonga ataontsika misy fanamarian'ny olo anankiray koa hoe fa maninona zavatra ratsy foana hitanareo amin'ny pasteur teneny fa tsy mba misy zavatra tsara be ny vitany de inona marina mahatonga zay hoe ankamaroan'ny olona miresaka aloha raha ohatra tato amin'ny commentaire ny manome tsiny anao misy ohatrany misy zavatra tsy mety mihitsy zany ataonao ka ino a reny resako atsika ireo olona reo a indicateur ireo le fijerin'le olona eto de mikatona azonao fa raha eto a fijerin'ny olona misokatra de mamaly le question'le olona anao ty moa zany de tsy mety zavatra tsara ny fanjakana zao nahita raha ohatra zavatra ratsy foana no tete tsisy fanjakana adala zany anyme maroboninahitra anao tonga de commandeur de l'ordre national fa le olo rehefa tsy zakan'le olo mahitanao mba misondry tsy zakan'le olo mahitanao manandraha malagasy olo ava manana le olo koa izy tsy mpivavaka aminao donc mizene anazy zany mahitanao mananjavatra nataoko anao zao ile tsy olo jiaby mety faly fa manao ty émission ty koa anao manao koa ny émission zalaty karaha mahazo auditeur be na mpijery maro zany fa magnino tsika manao tsy misy de fa tsy misy hoavy koa ny olo io fandrebrebena saim-bahoaka tady vola ty anakarena reo avy le olo tsy manao fa tsy mahomby de le olona tato tenenao laza izy hoe nareo de tsy mety zavatra tsara reny zany fa ratsy foana ny hitan'le olona de reny ataotsika hoe maso apocalyptique aona mampitonga anazy maso apocalyptique misy olo zany amin'anankiray takany tamin'ny andron'i Jesosy tsy nahita zavatra tsara nataon'i Jesosy mihitsy reo mpitondra fivavahana sy mpivavaka tamin'ny andron'i Jesosy farisesy mpanao ra-dalàna reo juska izy aiza ny avaran'i Jesosy ery amin'ny azo fijaliana satria tsy nahita tsara zay nataon'i Jesosy tao naraika fa de omboy inona ny antony nampatonga zany zareo mandroaka devoly tsy matapa-boaka zareo mivavaka ho an'ny marary tsy mahasitrany ny jamba tsy mahiratra ny mona tsy miteny ny marenina tsy mandre izy koa fa nandalo tamin'ny Kristy jiaby reo a sitrana ny ina amizay natao le mpitondra fivavahana reo io la devoly io Belzebob anao moany io devoly mpamitaka io zany diabla nresahany olo tamin'ny Kristy mpamitaka io nareo ve de voafitaka an'io koa misy olo zany na le fisambondra ny Kristy nipody avy any le olo nanao kory tsy nitsamborinareo koa reo mpitarika le fivavahanareo volanin'ireo reo tsy ary mbola nahita olo mivolana raha karahan'zegny zegny samizena olo ona nareo ty koa voafitaka volanin'ireo azony mba olo mamino anazy io izy azony mba olo mamino anazy io izy anareo koa voafitaka tena olo tsisy jery jiaby reto olona reto miendrana fitafitany olona raha tsisy dikeny karahan'zay de taky zany fijeryn'ny farisesy mpanao ra-dalàna tsy mba mahita tsara izy raha nataon'ny Kristy fa ny fanjakana tety nandritry ny roapolo taona matonga mena commandeur zany anao reconnaissance internationale ane zany zany maroboninahitra commandeur zany ane tsy reconnu eto Madagasikara ihany fa anao koa mandena mivoaka ny velany reconnu ihany zany de zavatra tsy mahagaga zany fa zay ataoko hoe mahavanonandro apocalyptique amitsika misy olo zany de pessimiste foana misy olo optimiste fa anao koa fa halan'le olo anankiray na ino nataonao na ino tsisy raha manjary io misy io na miresaka politika rehefa halan'le antoko politika na le olona le fitondra fanjakanao de tsy hitany masony mihitsy ny zavatra petraka de zay mampitonga le fitondra fanjakana ny sasany manao hoe misy ny jamba ka tsy mahita fa zao ny zavatra vitanay fa misy kosa ny olona fa mahiratra mahita misy zavatra vita fa ren'le olona tsy mahita reny ngamba tokony omena odi-maso omena madinesy mba ahita tsara izy fa tsy maninona zany fa ny olona tsy maintsy manana azy fijery zay fa zay nizako io mbola indicateur alalanao
hoe aiza misy anao aloha safara anao zany raha fanefara tsisy olona manao kritika lavabe anao zany olona mba misy jery daholo anie le olona ia zay sy zay ny resadesaka ny fanaovana tamin'ny paster Mayol ka alohan'ny tena marana antsika ny fandarana dia hoe afatra kely avy amin'ny paster Mayol ho antsika mpanaraka ny fandarana sasy dibendy anatin'ny groupe vaovao. ia za aloha zany misaotra atsika jiaby mihaino atety daholo tsika misy olona tena tsy tia anahy tsika nefa mihaino misy tsika miady mere fa misy tamitsika tety koa nanao migagaga hoe karan'izay ny ty raha ty dia misaotra ny romirala zay tompony ty fandarana sasy dibendy nanasa ny paster Mayol fa tsy nanao ena koa dia paster Mayol izy koa fitahany iny eo fa anareo olona mikirakira ny communication anareo dia hainareo tsara manasa olona hoe tsara mba tokony fantatra ny hevitry tsirairay reto mba tsy ho diso ny information tonga any amin'ny olona tsirairay avy dia aloha izy directa no ampitenenana dia mameraka fanontaniana zay mameraka fanontaniana mba mahazo an'le izy ka misaotra atsika tsirairay avy zay nanaraka ny fandarana sy niresadresaka teto za raha misy tsy mahafapo atsika mbola afaka mameraka fanontaniana tsika dia raha misy fotoana indray ny manaraka ka mbola asainareo tompony fandarana indray ty rapasy vario indray no fa ohatrany maromaro le fanontaniana dia miverina eto indray zany tsika fa ny fotoana moa tsy ampy hoe ivaraparana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia za mampirisy anareo toy izy le fandarana ataonareo fa tsara le izy dia mba atsovitrovi daholo reny le olona heverin'ny olona fa ohatra zao reny na heverin'ny olona faran'izay tsy izy na heverin'ny olona faran'izay izy dia avelo izy mba hiatrika vahoaka ny akamaroan'ny olona koa nge le milaza azy hoe za tena may fa tsy samy miatrika vahoaka izy tsy samy miatrika fanontanian'ny olona izy fa zany ndray dia tsy olana mihitsy na hopahopain'ny olona ka za misy olona ary mety anangy eny an-dalana dia hoe Mayol dia ozy hoe narana malazo zany fa tsy mba tesitra koa zay toko lasy tokovavy niarahantsika tamin'ny paster Mayol misaotra anao naneky namaly reny fanontaniana rehetrarehetra ary mbola haneky hamaly raha ohatra mbola misy fanontaniana hafa avy any amin'ny mpanaraka fandarana ary misaotra atsika rehetra any tokantrano koa nanaraka hatramin'ny farany veloma toko bye bye tonton tantine bye bye izuru foana amin'ny finona hiaina amin'ny fitiavana anana fanatena